na izany aza nefa dia vonina I Madagasikara araraka ny fanazavana nomenina Andriamatoa Andriamasasoa Jean Anissé zay ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny amin'ny fandraisantsika anjara amin'ity lalao afrikanina ity. Vonina I Madagasikara ary andray anjara araka fantatritsika dia manomboka amin'ny fahaefatra ny volana septambra zao ny lalao afrikanina izay tototsaina ao Brazzaville ao Congo zany ary farana amin'ny fahasivy volana septambra zao eo amin'ny 10 andro eo no fotoana anatanterahana azy io ary lavalava ihany izay fotoana izay atleta roapolo eo zany ny malagasy no andray anjara satria ireo no azo lazaina fa mahafeno ny fepetra afahana miasika an'izay lalao afrikanina izay indrindra fa eo amin'ny fahaiza manao sy ny ataontsika hoe ny dingana vitan'izy ireo eo anivon'izay sehatra afrikanina izay ampilotaranja izay andraisantsika anjara. Sy folo tany ho any ny délégation nateo aloha ndreto ministra ina ny antony tonga an'ilay na ena ho atsasany mihitsy. Antony roa araka ny fanambarako teo voalohany dia ireo aloha zany mita hoe manana an'izay niveau afrikanina izay faharoa manaraka an'izay dia eo dia ihany koa ny fahasairana ara-bolana izay mianjady ny firenentsika amin'izao fotoana izao izay tsy vidintsika tsy fantatra fa zavatra misy zany ary bele ny vola falantsika ny atrehanan'ireny lalao nosy izay satria teo amin'ny 700 tsy maintsy nandeha ny azo nosy la réunion ary fandaniana atao anatin'izany dia misy ihany ary izay no nahatonga antsika somary nahena araka izay azo atao mba tsy dia hanao fandaniana be loatra amin'ity Jeux africains. Nefa tena antenena ve ny mety azahoantsika fahombiazana amin'izay ireo aloha zany no voafantina sy voafidy araka ny lazaiko tao mba feno fepetra matoa zany ireo olona reo no safidiana fa afaka nalefa dia atenaina fa hitondra vokatra tsara ireo na dia somary avoavo ihany aza sehatra afrikanina amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny lalao nosy.